atolotry ny radio feony manio anao amin'ity alina ity ny fizarana voalohany amin'ny tantara nampitondraina ny lohateny hoe miaramila sanganasany Simone Menjanahary olalaovindreo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony mania nandray feo Naina Rakotondranay tompona andraikitra sy mpanatontosa Simone Menjanahary ry mpiaino ajaina tsy hoe mamoany fotaka efa mandry na manaitra ny efa matory fa ny lasa ho ny tsy mba fanadino manakasina raha teo ihany koa ny aina ka amin'ny mampanoratra ngamba na amin'ny mampanao gazety ihany koa nefa ny tena tsapako ato anatitra raha anoratra ny tantara dia to ny fiainana nandalovako tamin'ny miaramila no mibahana bebe kokoa ato amiko ka tsy mety maty mihitsy ny taiza sy namola volany ny androa tokony tokotanympiainako matsy ho asa miaramila nataoko io rehefa mandinika sy miaino reny sanganasako eto amin'ny onjam-peo reny ianao dia saika ahitana sy hainonao mpiaino atrany zany sehatra iray nandalovako zany reny sanganasy reny ny lasa tokoa matsy tsy mba fanadino nanampibetsaka teo amin'ny lalako zorako sy ny fiainako aviko lasitry ray nandrafetana ny fiainako io na dia tsy niainako mandrakizay azy raha jereny ety velany sy amin'ny fiainana andavanandro dia to tsita izay ilaina izany miaramila izany ho isika nefa jereo ange ireny any velany reny toy ny any Mali, ny any Syrie, Soudan, Côte d'Ivoire, Libye sy ireo firenena maro samihafa izay miady hatrano na manao fampandritana raha ilain'ny firenena anankiray ny andefasana miaramila hampandritana na hiady amin'ireo mpampiorory dia tsy maintsy mandeha ny miaramila mba azotsika neritreritra ve ny ao an-tsain'ireny miaramila mahazo iraka hampandritany reny na maty na velona alahelo sy ranomaso matetika no ifanaovam-beloma amin'ireo mpianakaviana indrindra ny vady aman-janaka na ny olontiana tsy maintsy mandeha satria lalana efa nisafidiana izorany zany asa miaramila zany ny aina tokoa tsy mifametra mbola tsy fantatra izay mety ho avoaka ny fampandritany sy ady atao amin'ireo mpampiorohoro betsaka amin'izy ireny mantsy no tsy tafodintsony any amin'ireo mpianakaviany nofo mangatsika sy vatana tsy metsika sisa no tonga ao an-trano izany no miaramila izany no asa miaramila olona toatsika izy ireny fa nanolo tena ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazana ka toy izany ty tantara nosoratako anao ity mba ho fahatserovana ireo miaramila zandary polisy maty anady nandritra ny fampandritany natao tamin'ireo asan-dahalo tany atsimo fa inona ry anaka ty mahavarinanao ty nefa ny andro efa miray mbola tsy namasaka vary ihany ianao marina tsy asika amintsika mianaka indray sitra raha tonga eo mipetralo mamy dia noho izany vaovao izany fa inona nefa aleo mihitsy ataoko mafimafy ahenonao azy
tsy milamina mihitsy amin'izao fotoan'izao any amin'iny faritry Betroka iny. Fantatr' izao fa zandary 12 miaramila roa nitratry ny velam-pandriky ny dahalo. Voalaza mantsy fa nisy alatrombo tao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Ankirihiry, distrikan'ny Betroka, nitolakandro zoma lasa teo. Omby miisa 500 no lasan'ireto dahalo reto, ary 700 lahy teo ry zareo no nanao ity asa fanafiny ity, izay tsy mbola nahitana toy izao mihitsy taty amin'ny faritra hatramin'izay. Nandray andraikitra avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana ka nanao fanarahan-dia. Tao anatin'izany anefa ny voalaza fa nisy sergent anankiray izay nilaza fa mahita olona maromaro miendrika dahalo. Nanoro ny lalana io sergent io ary nanaraka fary ireo namany. Tsy tampotampok'izay anefa dia nisy tifitra vary raraka maty teo eo ireo zandary miisa 12 sy ny miaramila roa lahy. Azon'ireo dahalo ireo avokoa ny basin'izy ireo ary dia nateriny tao amin'ny Brown commune rehefa nesoriny avokoa ny bala tao anatiny. Arak'izany dia miantso ny fanjakana ireo vahoaka any an-toerana amin'izao firongatry ny asany malaso izao satria dia hita fa efa tsy maharaka nisan'ireo dahalo intsony nisan'ny mpitandro ny filaminana aty an-toerana. Hatramin'izao aloha dia mbola voatazona any amin'ity alabe ity ireo razan'ireo ary manao fifampidiniana amin'ireo tangalamena aty an-toerana ireo mpitondra fanjakana mba hahafahana maka ny razana. Voalaza fa tariky ilay dahalo malaza tao hoe Remenabila ny mety nahavanon'izao loza mahatsiraviny-izao. Tena mampalahelo zany anaka. Zaho ary mama tena lasa manontany teny rery hoe dia tena tsy ho voafeny fanjakan-tsony ve zao zava-misy any atsimo an'izao. Tena manahirana re anako. Variana loatra amin'ity adila politika ity zareo ao ambony ao. Aiza no tsy hanao ny ataony ny sasany. Ireo zandary sy miaramila maty no tena mampalahelo e. Ka izay tsy inona no asaniko. Fa inona izao dia mahavariana resaka anareo mianak'izao e. Masaka ve ny vary fa tena anoana be mihitsy azandro mama. Efa hialo azy mihitsy azy zao fa mandehana aloha sy roa ny akanjonao. Fa hono ary setra. Mihaino ny Saoly aho. Fa ahoana? Mba ahoana mariny ity resaka tsy fandriam-pahalemana any atsimo ity e. Asa mba efa naheno vaovao moa ianao. Zany mantsy no nahavariany resaka anay sy mama teoko. Fa misy inona hono ihany nefa e. Fa tena tsy mbola naheno tokoa ve nefa setra e. Ka raha naheno ve azy dia avy hatrany dia nilaza aminareo mianaka e. Voalazany vaovao teo mantsy fa nisy zandary 12 sy miaramila roa ny matiny dahalo tany Betroka. Zany ve? Ary ny tena mahagaga sy tsy mampino any ery setra dia voalaza fa vatan-dehilahy efa ho 700 no manao izany asan-dahalo an'izany no miara-manafika e. Zany very setra tsy efa ho foky tany 5 na 9 mihitsy. Ary tena efa manao defy aminay miaramila mihitsy anie zalahy zany e. Ka aiza kosa moa tsy ho faty ireo namanareo setra. Izy efa jato sady manana basy mitovy aminareo. Nefa ireo zandary sy miaramila 12 farafahabeny tsy miady mihitsy anie zany e. Tsy hay intsony izy ity Saoly a. Mandany ary aloha alaiko ny sakafo fa resaka manahirana be zany e. Eny ary fa ny saika adiniko anao koa nanafatra teo lisy mitady anao hony izy. Fa ataon'inona hony ary Saoly? Tsy fatiny angafa be ny asako. Toa mba hafahafa anie zany famalinao zany e. Mandehana aloha alao sakafo anao ne, eo anao no be resaka eo. Fa misy olana ve aloha eo aminareo sa? Mama! Efa vita fa ho avy ahy e. Fa lasa dala mihitsy ngaty setry ity. Ka efa hitanao hoe nona ny olona ka mbola laozanao be fanontaniana eo foanako. Ty ary ny vary. Dia mandehana aloha ny laoka ry Saoly a. Eo moa ianao ry setra milaza fanona nefa tazominao miresaka eto indray izy. Ka izy anery mama ny be resaka fa tsy zaho e. Ka ohatry ny misy zavatra tsy mipasy anery mamy. Malaky ianao fa aza ilaozanao mamazivazy eo e. Fa inondray hono setra zao zavatra tsy mipasy zao a. Efa mahazatsy zany ataon'ny Saoly zany ry mama. Ka anontany io ary mama raha tsy mino anazy setra e. Ao aloha hivavaka. Ao ary. Amin'ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Andriamanitro tsofirany sakafonay. Moro mama tonga teo lisy nitady any setra e. Ie, nitady anao izy fa misy ilaina anao hony. Tsy manam-potoana amin'izany ary mama. Ha, fa naninona re? Ka izany anie ilay nolazaiko teo hoe misy zavatra tsy mipasy amin'izy roa reo ry mamy. Fa hono ary setra? Misy olana nga eo aminareo? Misy toetra tsy dia tiako ataon'ny lisy dia izay fotsiny angamba. Ka maninona raha mifampiresaka dia vita e? Za dia mba gagako. Ohatrany tsy miaramila kory setra tony. Ampino laoka kory mama fa mbola ho teo zany a. Setra,
tianao anie iny zanak'olona iny e, aza dia ampijalianao toy izany izy. Ka izy no tia ampijaly tena Saoly fa tsy za mihitsy a. Alamindra anaka zany problème manareo zany a, fa tsy misy zavatra tsy ho vitan'ny fampiresahana anie. Ka niny setra ny ery mama, ohatry ny hoentiny amin'ny maha-miaramila azy na ny fiarahany miaraka amin'ny olon-dre. Ao zay fa ho iteo aho. Nanao kafe nga mama? Ie, andana ilay vetivety zay ry Saoly a. Ieny ary, aleo avy dia hoentiko reto vilia efa nalan'iny reto. Sao dia mbola nampy vary aloha setra e. Ao zay fa zay kafe zay ary nalao e. Dia izay rery rato ny zava-misy eo aminay a, tsy azoko hoe inona ny mahatonga azy iova be toy izao. Nefa ve tsy mahatsikaritra olona hafa miaraka aminy ianao? Hatramin'izao aloha dia tsy hitako e. Mety ho fitsehony zavatra toy ny fitsehony zavatra ihany angambe. Za koa aloha any am-piasana tsy dia mahatsikaritra zavatra hafa ataony a. Asa na ho avy eo ihany izy fa nandalo tany amin'ny zareo mantsy ihany keo dia nanafatra ny Saoly anabaviny mba andalovany aty aminay raha mba afaka izy. Fa ohatrany tsy miasa lery izay andro any ariva fa raha mpitso mantsy lery ohatry ny andeha hitondra miaramila anao fanazarantena. Fa mandritra ny 5 andro izy no any. Raha tsy misy fiovana dia mety ho 5 andro eo a. Zay kosa angambo leriko. Mandroso fa tsy midy io e. Ay sety, manahoana nareo? Ka nanafatra mba ho avy aty lisy dia nandalo ako. Ka mipetrapetra aloha ry setra fa inona ary ity mitsangana eo ambaravarany ity a? Ka ohatra ny mbola maika any aho fa izay antony hitadiavanao ahy dia izay ihany angamba ny tokony lazaina dia lasa. Ka resaka nampifankaty kosa very se dia ho lazaina eto masoko eto a. Ka hatramin'izay ny no lazaina teo masony se foany. Ka se izao andeha rehefa tsy teny anao lisy a, mbola be ny asako. Tena niovana e se izany setra e. Mba hafitiavana any se no nanafarany any seho aty e. Nefa dia izao no ataony se. Ely izany fa fifidianana raha mbola tsy vitakory ko ahoana ilay vohitsy vavasady. Lasa aho e. Setra, tena niovy ianao a, fa manino? Ka rehefa setrasetrany olona ny fiainako dia aleo miovy e. Sa tsy izany? Zao a, na dia tiako aza ny anatrika izany resaka reo roa eto izany a, dia aleo mihitsy aloha andeha mba hahafanareo miresaka tsara. Dia mahaiza moa mifanakalo hevitra fa inona ary ty? Misaotra rery rado a. Izay dia mba ampimo aho fa zavely irery. Ezaka hanampy anao ary lisy a. Nefa jereo aloha izay tena antony dia ho hitantsika eo ihany amin'ny manaraka. Eny ary fa misaotra e. Izay ilay tsy risetra fa lasa aloha fa miresaka ihany sika raha-pitso a. Setra, fa inona kay ny tena lasa nampiova be anao toy izao e? Mielana lisy fa tsy laiky mikititika. Fa inona nefa ny tsy nety nataoko taminao e? Za indray ve no anontanianao an'izay nataonao? Zaho lisy a, manomboka masonandro androany dia tsy ilaiky mandeha any amin'ilay intsony ianao. Mazava? Setra, fa tsy asiana fa nahoana e. Rehefa tsy mahazo dia tsy mahazo. Azonao zay? Eny ary, rehefa izay no tianao dia tsy maninona. Nefa mba miangavy anao farany ary setra raha sitrakao. Fa inona marina ny mahatonga an'izao fiovana eo aminao izao e? Rehefa any aoriana ho fantatrao ihany izany. Izay ve aloha ny tadiavanao azy sa mbola misy fa maika? Mahazo mandeha ary ianao ry setra. Nefa tsarofo fa tianao foana ary tsy mbola nampirafy anao na dia indray mandeha akory aza. Veloma ianao. Tianao mangina eny foana e. Manahoana lisy? Manahoana kia? Ary ohatry ny hafahafa izany a, fa maninona? Tsy maninona ka. Ay, fa andeha ho aiza amin'ity andro hariva aloha ndry e. Andeha haka boky nampanaoviko any amin'ny sibera kia. Afaka herinandro eo mantsy dia ataony memoarako. Fa nga mbola tsy milamina foana ny ianareo setra aloha e.
Tena mbola misy olana kia tsy mety milamina mihitsy. Arono a tonga tany amindry ihany anga izy any keo. Tena tonga tany tokoa kia izy fa tsy tiako ny nataony. Fananiny indray e. Sady inona moa no mampirotsaka ny ranomasondry amin'izany? Andao aloha mody hamonjy fipetrahana etsy amin'ny zaridaina etsy fa tena tsy mety izao ka. Dia tantarao anao hoe fa inona no niseho tany? Nilaza tamiko ankizy fa tsy mahazo mandalo any aminareo tsony hony aho. Sao dia efa ho lasa dala ary ny zokiko iny. Dia aza manaiky an'izany akia? Rehefa izay kiny nambarany ahy dia manaiky aho. Izy anie tsy inona no antony nampifandray antsika. Tsy fantatro anefa hatramin'izao dia inona nga no antony mahatonga azy manao amiko an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Maherezaka iry Lisy a. Aza malahelo indry fa rehefa tsy avelany andalo any aminay indry a dia izaho indray no andeha any aminareo. Sady mama koa tsy hanaiky an'izany e. Eny ary aky fa mbola maika aho. Sao tsy mahatratra an'ilay olona akako an'ilay boky mantsy. Avelao andeha fa amin'ny manaraka indray miresaka. Dia velomany amin'ny mama any. Aleo aky miaraka fa tena tsy tiako ny mamela indrirery amin'izao etandry izao ka. Ndao ary. Fa tsy Lisy ve ny mandeha rery iry alory? Tena izy iny ka. Andraso hoe antsokiko. Lisy a! Lisy! Fa avy aiza ianao no mandeha hariva toy izao? Avy naka an'ity boky ity ary rado a. Na izany aza ve dia tsy mba nandrasanao rampitso maraina? Tsy milamina ny tany e? Ka izay Saoly zandry ny setra nge niaraka teo e. Fa vao teo mihitsy izay roa no nisaraka. Fa boky inona aloha e? Anao sotenao sy maty amin'ny herinandro dia izay no nakako an'ity boky ity. Zany tokoa o. Dia mirary soanao ry Lisy a? Misaotra betsaka ary rado a. Dia nanahoana ny resaka ireo setra tao? Tsy haiko e. Fa tsy haiko ahoana e. Ka izy anery rado tsy miteny hoe ndao tsika hisaraka. Nefa za tsy avelany andalo any amin'ny zareo tsony. Zany ve? Zany e. Efa tsy tia tsony angamby izy fa mety nahita olon-kafany. Ary mino fa zavatra iarahanareo roalahy mihitsy izao fa za fotsiny mody anaovanareo sangotom-panina eto. Hoadray le aza. Mba miangavy ianao kosa. Aza afendraka fa tsy mitombony izany tsisy idirako mihitsy izany. Ka maninona ary vao niditra tao aminay izy dia nivoaka ianao e. Zany ve tsy... Tena ifonako aminao ry Lisy a. Tsy piray tsokombakomba amin'izany a. Za aza mba malaelo amin'izao zava-misy aminareo izao ko. Asanareo e. Za moa mba hoaiza fa eto ihany. Tonga aty ry rado fa misaotra betsaka anao nanatitra e. Fa tezitra amiko ve aloha izany ianao e? Sady tsy tezitra aminao aho no tsy tezitra aminy ihany koa. Malahelo fotsiny ahy e. Veloma ianao. Tsy misy ny hafatra. Lazao azy fotsiny hoe miandry anao foana hono izy e. Ary mity anao mangina. Eny ary dia veloma Lisy. Veloma ary e. Dia ahoana lesy ny fanomanana ny redy ry setra? Inona nefa ny tokony hidirany sy amin'izany e. Matoa letsy ny latsaka miaramila dia vonina hatrany amin'izay iraka mpanaovina. Tsy izany kosa ne ny valiny andrasako amin'ise. Sady nanomboka oviana indray moa no izany ny fomba fampiresantsika. Tena niovy se a. Ka inona nefa izany ny tsy aritsy se. Izao ny teny tomse rado a. Fantatro daholo ane letsy ny evipetsiny se. Tsy mazava amiko izany teny se izany a. Fa io fandrebirebeny se an'ny Lisy io. Mpinamana tsika. Nefa hitako fa ararotiny se izany anodikodinana ny sainy sy ny fitiavana. Sao dia fa ho lasa dala ty serisetra.
ohatrany ny anabaviko anery seny fandraisako ny sy fitondrako azy hatramin'izay ka ahoana no sain-dratsy ohatr'izany tsy maninona fa raha tiany sezy de tiavo e sady angamo mbola vita baolina amiko koa izy e tsy tiako ny saina maramara e marina fa maramara ny teny anaovantsika fa tsy tokony anaraka zany kosa seny fisainana zahay zany nampiovan'ny tesetry ty tamin'lizy tena tsy napoisiko io fa tsy nateny sy satria marina ny ayako a setra tena sahako ny menina mise fa tsy marina zany ary tsy misy aza sombaina amin'izany raha ngany fiarana hatramin'izay a diovy ny sainse fa tsy marina ho azany tia an'se loatra lisy ary tsy mbola nahita azy nanetsakitsaka sy nampirafianse a nefa de ahoana no ampitondrainy seny mafy toy izao izy mba adin'io tsara ihany e zao rato a tsy maninona fa azay mampinaritra anareo atao na izany aza talohan'ny fiarahanay sy lisy ny mampinamana tsiarolahy ka tsy animbako ny fiarahantsika hatramin'ny farany zany fa iseve zany de mihevitra tokoa fa miaraka izay sy lisy risetra no everiko fa mba misangy any ese nefa raha mandinika izao zavatra lazainy se zao a de malahelo ihany aka izy anefa tokony alahelo bebe kotsika e isena angalatra na mbola mikasa angalatra sa izaho tsy maninona zany e fa araka ny volazantsika ato amin'ny tapitra de ny hoe mahazaka lesiny etya eny ary aleo isaraka aloha sika zay koa mbola miasa fa rehefa miveriny se a iresaka betsaka sika dia izany ve anaka no hanimbanao ny fiarahanao amin'izy mianada setra zanako ianao anaka mba hitako sy fantatro tsara ihany raha elisy tsy hahavitan'izany aminao mihitsy izy tsy haiko tsondre mama nandinika sy namakafakalalina zany aho ary ny saiko aza ny ohatra tsy mety mihinao zany nefa de maninona ary no hitako miaraka sy makany amin'ny foany ty rato namako ty ary hatraminatsikaretako zany a de taony ova tambosikelikely izy ka mba efa nilazan'izany taminao ve izy sarotra be zandry mama fa aniko aloha zao zay lansarako zao no nilazako taminy fa miayay azy sy lisy miaraka ambatsika aho e izao anaka eto ambavaka ary apetrao amin'Andriamanitra izay rehetra mampiayay ianao izy no hanoro izay lalana tokony isoranao misaotra ary mama andeha fa efa miandray angamba zay aloha miaramilako e izao arivo zao mantsy no anainga ho an'ny tonga feno zahay de velomany amin'ny saolo kely zany fiandro ohatra ka tsy mifankatratra zay mianada fa ho aizy setra no mitondra barita sa misy exercice ataonareo vo avy nametraka ny afatronao tamin'ny mama misy aho teo no ianao mity teo andeha 5 andro aloha e da andremy tsara ny fianarana saoly a de maiza mifanaraka tsara nareo sy mama eny ary fa ono ary setra lisy ve afaka makaty aminay sy mama avelao aloha hoany izy saoly a rehefa miverina aho hitatsika eo ihany zany fa raha te hoany aminy ianao tsy de maninona zany ka eny ary fa tsy mba metrany setra gote ve a tiare 25 000 ty de endre tsara ok saotra tompoko io fanazaranao azy io ihany ery setra za indray neny mama laingany zany fa soava-diso oky a izay fa velomina reo mianaka izany ve noresany taminao tsy misy analana nanampiany zany tena tsy napoiziko de izany zany natonga azy ova be toy ireny mba tsy nampoiziko de inona re no ataoko e to lasa saina be ianao ry lisy a tena tsy nampoiziko iayantsika sianao hoe miaraka izany mihitsy izy mpinamana loatra ny nareo rado e tsy azo sika sakanina amin'izay eritreriny koa izy
sika fotsiny rehefa miara-manaiky fa tsy misy zany de azy ny azy. Tena malahelo azy ary rado any izy izay dia tsy milamitsaina fa mieritreritra antsika ty hoe miaraka tokoa nefa ny asa mafy ny avizanany etsy an-daniny. 10 andro ane izy de tafaveriny sa mandritry ny fotoana tsy mahaeto azy ary ve tsy eleo aloha tsika tsy mifanerasera loatra. Raha tsy dia mampaninona anao azo tanterahany zany ka aza mieritreritra ianao. fa zao anefa asa raha mety na tsy maka ny hevitrao ihany ny hoe ahoana ry lisy. maninona kay raha miresaka aminy sika sy ianao dia manamafy fa tsy misy an'izany fiarahantsika izany. Azo atao zany fa mety ho lazainy fa fandiovan-tenantsika izany. Zay koa anefa aleo ary fa za mihitsy no hiresaka aminy. Zay ny mety za raha teo koa efa nilaza izay taminy. Zay ary fa aleo aloha anao velomanao fa maherezaka iry lisy dia misaotra betsaka ary rado tena mieritreritra marina setra fa miaraka izay sy rado. Matetika mantsy rehefa mirava miasa izy ka mifaneny izay dia entiny mivily mihinana gato na zavatra fao amin'ny lagasytroa dia entiny hafaliana amin'ny mahampinamana azy rado dia tantarainy amin'ny setra izany. Mazana ihany koa izy no makany an-trano miresaka amin'ny mama sy dada. Reny rehetrarehetra ireny izany no nampiahiahy azy amiko fa miaraka amin'ny rado tsy maintsy miaro ny fitiavana isetra nefa na ino kotonana ino kiantra iezaka tsy dia ifandray be loatra amin'ny rado tony ataoko hita-pirofo fa tsy misy ary tsy marina izany ahihahany izany. Tsy maninona na alahelo azy rado izay ny mety ary lazako an'izao fanapahan-kevitra izao ihany koa izy mianaka dia isaolo sy ny mamany. Setra hoay asafady fa tsy tazako ianao fa tonga oviny ianao omaly ariva anay ny tonga dia niova marina ianao ry setra dia tsy mba nilaza na nandalo tany an-trano akory ka ny tena marina azy ane mbola tsy tokony nody zay fa nisy antso maika dia voatery niakatra. Ay ve dia ovina ary ianao mandalo aleo raha pitsy maraina alohan'ny andehanako any am-piasana lisy sady misy vovy mahafinaritra be lazaiko aminao anie zany ie avelao ary raha pito dia manantena zay fa ho avy ianao tsy maintsy tonga fa aza malahelo ianao lisy sady anamboarako an'ilay zavatra tianao be iny nge ianao izay ry aloha fa mbola hamonjy any amin'kan aho misy fivoriana maika tsy maintsy ataonay mantsy zao fa angamo ry setra dia maika be izany fivoriana izany maninona kay raha mba haterinao vetivety tena maika be mihitsy efa mipiriny antso tamin'ny telefona azy zao ratoko eny ary velomy setra fa angamo zany dia izay fotsiny fa maninona no miaritra ohatrany hoe ianao te hanoroka anao ary setra fa matahotra. Inona ny tokony hampatahotra anao ao ary anaovako azy zay mandeha amin'izay so tratrariva raha mba fantatrao mantsy lisy fa ny ala eloko anao sy ny fahasarotam-piaroko anao ane no mahatonga hiova toy izao sahanatria ve dia avoiky ho any lasan-drato ianao tsy misy anaika an'izany misy troseto araky ninao tonga eto amiko izay milaza fa tsy maintsy andraika miaramila mpandry tany any atsimo ny fanjakana no ireo asandalo miamahery vaika sy nireo mpitandro filaminana maty tamin'ny herinandro lasa dia mangataka olona folo amintsika ny ministera amin'ny foloalin-da hanatefin-darana ireo miaramila sandary avy amin'ny toby hafa ka noho izany dia voatendry hitarika ireo miaramila folo ireo anao sergent setra manampy anao amin'izany ny sergent rado ahoana hoe mon colonel fa manana eritreritra fandavana angahy ianao sergent tsy mon colonel izay ngity izotra ny tapoka loatrako
ka io ny baiko midina ka inona no azontsika atao e na izany aza ny hoe akoatra ireo manambony atrambony araka aminareo dia iaraka aminareo koa i kapitaine Jules dia oviana zany no anaingy zay mon colonel raha araky ny fifandaminan'ny fanjakana dia manao vaky roa ianareo ka ny miaramila avy ato amintsika nisan'ireo mandeha voalohany ny marina kokoa izany dia ny alatsinaino avy izao nareo no anainga spesialina andehanareo eto dia aiza ny itinéraire mon colonel raha tsy madiso manaraka ny rensety nareo dia mijanonao Betroka satria ao no atao quartier général miomana amin'ireo fitaovana ilaina nareo raha mipitso marainy ny approvisionnement anjara ministera no miantoka azy mon colonel matotompoko ny safidy nanao volontaire niditra ato amin'ny tafika malagasy ny tenako dia vonina na aiza iraka mpanaovina matoko isy ianao mon colonel fa tsy andaraka ilombe antony tenako miaraka amin'ny sezan rato amin'ity fitariana zay hosolo tenatsika amin'ny zany atsarotra ho atrehanay zany anay rehetra zany tenin'ny sergent setra zany mon colonel misaotra ry izy roalahy izay ary no fivinona maika nataontsika fa dia manomanina ny dienareo zany nareo ny tsotra zany ho ataoko izay misolotenareo miaramila rehetra atao amin'ny camp dia mahavitany iraka mpanaovina anareo mba tsy solatsaka amin'ny ady izay ho atao androso andavolahy iverina hitondra babo azadino fa ny fahaizanareo mitaritafika ny safidianako ny andehananareo roalahy marona fa sarotra ny ady atrehanareo nefa matoky anareo fa ino zany resaka maika be ho resahanao aminay mianaka zany ry setra eno mipetra aloha nareo mianaka dia eno ampitonina izay olazaiko tena zavatra hafa mihitsy izao ry setra maninona anao no manjonitra toy izao mipetra aloha mama dia eno petraka zay sao dia nisaraka tanteraka kosa ary nareo silisy mipetra ho aloha nareo mianaka dia eno ampilaminana ka ento ary anaka ny resakao izao hainareo mianaka moa ny asan'izany atao hoe miaramila zany ie miaro tanindrazana miaro ny filaminana marina zany saoly ary raha ohatra ve misy famondrana toerana fa ianareo mianaka mipetraka ety ihany dia ahoana ka inona moanaka no azontsika atao amin'izany asa-panjakana ny asanao mba tsy tiako koa zany ataonao zany ry setra maninona kay raha tonga dia lazaina zay tianao resahany zao ary nampetsona tany amin'ny tompo zahay sy rado fa voatendry hitarika miaramila folo avy amin'ny kamisanay hampalitany any Betroka anatsany any Betroka hoe setra endry saoly ka amin'izao tany tsy milamizao ve nareo no alefany nefa nery setra vao mahaly zay sy mama ny nainy tamin'ny radio fa betsaka mihitsy hono ny zandary sy miaramila matiny dahalo any setro very mihitsy izay mianaka ahoana ny eritreretako anao anetany lavitrany dray rery ilay tokako mama tsy sarotra ane zany ary tsy mila vitikoa ane zay no andehany fa marobe ka tsy tokony hampatahatra anareo mianaka zany saoly inona ary ty ranomasinao ty marina moa ny tany alehanay raha sanatria ka misy zavatra manjoanao any setra tena tsy zakako zany ianao andeha zany ka marina izao mangina aloha ianareo mianaka dia andehsika telo mianaka mipetraka manoloana ny sarivongany masomario andeha andohalikeo tsika mama matoko venao fa nitaridalana fiainatsika telo mianaka foa ny masomarietra amin'izay dia masomaria ilay reny be indrafo reny be fiantra matoko ve mamy mianako matoko sy manankina amin'ny foana ny fiainantsika telo mianaka hatramin'izay ka hatramin'izao raha mandalo an'izao fitsapan'izao tsika telo mianaka maninona ka isika no mitadokifo fa tsy mametraka amin'izany ayapotsika izany aminy mama reny be fitiavana sy natokony fitiavan'io masomaria io no nafantarako izany reniko izany hatramin'izay ka mitrakary mama eto ambavaka azarain-dranomasy izao tiako izao ary ianao kosa ry zandry keliko ianao no fiantantany io renitsika io rehefa ireny tseto ireny
tadidinao ny afatrana velany dada taminao rehefa ho faty izy tadidinao ve eno setra saolo hoy dada ianao no soloko hamarifaly any mama raha malahelo ary hanampitamby azy raha sendra ny sarotra ianao koa ny vadifady ny setra zay nambarany dada mpanolo-tsaina azy amin'izay zavatra sarotra rehetra ianao ankairezo atrany izy mba hitraka satria izy hoy dada no holohanareo mianaka sarotra loatra zany setra ary angamba niarana dadisika telo mianaka rehefa nitodika tamiko dada tamin'ny farany ka niteny hoe mijoroa iseriseritra ho mpandimby ahy tsy napetraka ny vatofatany io anaran'seho hoe setra hoy dada ho fandrava sy setra ny mafy sy ny sarotra indrindra se ko mijoroa ho tony ombalabe vosiny se ka tsy mitady tany adina ary lehilahy be lamosina ka tsy hifidy zaza ho babena mahareza le roa dada nakipiny moramora ny masony de nandao atsika telo mianaka izy ka raha mbola velona teny ve dada ka nahafantatra an'izao iraka mpanaovina zao izy mianaka de halahelo sy rotsatra ny maso toy zao ataonareo zao angamba ny mifanotra amin'izany no tokony nataony mama maro zany teny ny setra zany nitsangana ianao ry mama malalako andeha sika hivavaka andeha hivavaka ho any setritsika fa ery lehibe ho azy zany vavaka ampombantsika azy zany andao ary arandoalika sika telo mianaka aroka le anaovako ny vavaka ry mama Andriamanitra be indra fo ndreto izay telo mianaka miankoka eto tongotra ao amin'izao oro izao feno alahelo sy ahiahy izay satria mafy sarotra aminay ny fitsapana mandalo aminay ankehitriny na izany aza nefa tompo dia matoky izay manana anao ianao no hitaridalana azy toy ilay teninao tamin'ny Moizy hoe mandehana fa izao ialoha lalana anao any koa mialo havalalany tiavanay any amin'ny tany izay andehanany amin'ny tany ny adidiny re ianao tompo ianao no hiaro azy ankahiry azy raha sendra reraka izy ary anarina azy raha lavo izy ry masin'ny Maria reninay io indro mitalao aminao zahay mba tantany reny dian'ity zokinay ity mbola lavitra ny lalana lehany ka miantso anao izay reny malalanay ianao no solonay sy mamany hijery sy hanampy azy amin'izay sarotra mety iseho aminy tompo amin'ny alalan'i Kristy zokinay no angatanay izany amen misaotra Saoly misaotra anao zandry fa hono ary setra ovinakay nefa nareo no andeha raha araky ny lazan'ny colonel commandeny ny commandeny tompy aminay ry mama de mety amin'ny alatsinainy zao folo zay no avy amin'ny tompy misy anay io fa marobe zay no halevany sady ireo miaramila hita fa zarotra ady anatakatadolany no andeha mivavaka ho anao foana izay mianaka ry setra ho tsara mandrosana ianao ary ho tsara miverina eto an-trano indray dia efa mba nafantatra an'izao ve izy ny aony zay any keo fa mbola tsy nary filazana hoe izay no tadiavana anay ka ampalahelo izy zany anaka tsy haiko zany anery mama fa raha ny fakahita taminy aho any keo dia ohatra lasa tiako be izany izy nisinda tapoka tao amiko ny fahasosorako reny raha vao nahita azy aho izy koa moa tsy dia miova loatra amin'ny fihetsiny nanafatrano ho any aminy izy raha pitsy maraina dia nilasa fa hoany tokoa raha pitsy maraina ny fanoroka mihitsy azy zahay ny tsy fantatro dia nilaza izy fa izy vaovao tsara be ambarany aho no amin'io raha pitsy io tena matahotra ny amin'ny zanak'olony notorana ary setra raha maheno izao vaovao izao izy tena marina ka eo mihitsy anie zany no tena mahafaky ny loko izy mianaka ahoana ny fomba ilazako aminy fa andeha nefa ireny zay sisy tsy dia nisy fiarahana loatritsony ka maninona mory setra raha afarana ho aty amintsika izy dia aty lazaina aminy vaovao tena marina mihitsy izay Saoly aleo ary fa andeha maraina any aminy aho dia sa ahoana re ohatrany misy olona anie zany jereo kely hoe Saoly
tena sary-pisaina koa nery lisy zany e. Fa izy zao Saoly a. Ilisy re a, mandroso akery lisy a, mandroso. Lisy, fa manina no mitomany toy io ianao? Mangina mory lisy a. Oksa. aloha izy ry Saoly angalao rano mangatsiaka vetivety a. Eny ary vetivety a. Avy re anaka eto ambony fandriana eto mipetraka. Avy a. Fa maninona ianao sa misy zavatra mahazo anao ve? Lisy a, izaho ane ty manontany anao ty e. Ty aloha ny rano ry lisy a, de ao misotro kely aloha. Zay de tantarao amin'izay ary aloha zay antony mampitomany andrito izao e. Setra. Nahoana dia tsy milaza marina amiko ianao. Tsy tia antsony anga ianao. Diso zany Lisy a, tsy mbola laza zany taminao mihitsy aho fa hoe tsy tianao zany a. Tiako ianao ary zany fitiavako anao zany mihitsy aza no nahasaro-piaro ahy ka nahatonga hanana reny toetra miova taminao reny. Tsy marina izany e. Ianao andeha ampandry tany any atsimo. Dia izany nanaovanao an'ireny tamiko. Maninona tsy nilazana ary izany e. Dia ilaozanao izany aho. Aiza ny tany alehako. Izy tsony mba hiantahantako. Tena malahelo ary setra. Maninona no nisy an'izany dia reny ny toetra nasehonao tamiko. Avona sy tsy haiko tsony e. Resaky ary Saoly a. Tena resy a. Aleoko maty toy izay toy izao. Aza manao an'izay. Lisy a, mitsangana anaka, mitraka fa manina no mora kivy sy ketraka toy izao ianao. Mbola entana izay mianaka e, mbola eo Saoly. Tsy ho irery izany mihitsy ianao ry Lisy a. Tsy sakako izao ry mama. Tena malahelo any setra. Tiako izy ary tsy mbola nampirafy any olo tiako mihitsy ana. Nanitsakitsaka azy na dia indray mandeha aza. Nefa maharary ny foko. Tsy mahasaraka anao ary setra. Azy ilaozanao aho. Tiako loatra ny ianao ry setra. Setra. Tena lasa malahelo koa kiary Lisy a. Okizay oa. Okizay ry Lisy a. Tsy janona mandrakizay ihany eny aky izy e. Rehefa milamina ny tany dia miverina eto mitsikindray izy. Lisy a, io mama jerena. Tia andringa io mamanay io e. Toy izany koa. Aza malahelo aky fa tia indry daholo izay telo mianaka. Ary tia andry setra e. Tsy afeniko anareo anefa izay ny mba hatonana farako any setra. Andalo any amiko rapito fa anao sotenasy koa amin'ny herinandro. Fifaliana ho any mba hanatrehana ireo telo mianaka izany. Indrindra fa ianao ry setra nefa dia tena tsy sakako e. Sakako izao ry Saoly a. Okizay. Ho avy izay sy mamy. Lisy a, miaino avy ianao? Miaino anao ary setra. Izao a, antony fitiavako anao reny ary mifona tamin'izay vitako taminao ary Lisy. Izao anefa nitsaroako Lisy malalako. Tiako ianao ary mbola tiako ka ho tiako mandrakizay. Henoko ilay vaovao mafaly ka na dia tsy eo aza dia io mama Saoly ho soloko hanatrika izany. Heverotony eo ary rehefa mandray ny diplomanao ianao e. Niavatra aminao Lisy dia izao. Marina fa eto Madagasikara ihany no anirananay ihany. Tsy sangisangy anefa no any fa ady. Ka eto ambabaka ny diny ty malalanao e. Matokisa ianao fa raha voatafaverina dia ataontsika ny raharantsika. Afaka matoky avy Lisy? Matoky ianao ary setra. Mivavaka ho anao koa. Na izany aza dino fa misy olona anankiray ty sy miandry ianao aty ry setra. Eny ary, fa fahoarina ny maso dia avy eto amiko eto e. Fitsapana lehibe ho antsika izao rakizy a. Raha tsy mazaka izao sika dia fefika. Mitady hitsoka mafy ka animba antsika ny tafio-drivotry ny ankiviana. Koa samia mahereza ry zanako isany.
indrindra ianao ry lisy. Fa izy aloha ny nafantaranao fa andeha monjy an'ity fampandritany any atsimo-ty zay ry lisy. Ny vadin'le sergent namanareo sirado mipetraka etsy atsimo etsy. Sendra hividy zavatra homaniko anao rapitsy maraina no nandalo izy dia nilazan'izany. Ka na iny any fanena taminao iny zany hoe mbola tsy nafantatra na raha tokoa azy samygina tsy nanteny zay rolara nolazan'ny colonel chef de corps zany. Fa efa miresaka an'izany rado zany ihany ianao ry setra. Tena iananako aminao fa tsy nisy na dia kely akory azy eritreritro hoe hiaraka tamin'izany. Eny ny fionanay matetika na ny fandehanany tany an-trano dia noho izy namanao no nandresako azy. Dio vekiny saina fa tsy misy an'izany. Eny azy efa nifona taminao aly izy madio ny saiko ary izany no nahatonga hanaiky no any aminao rapitsy maraina. Fa variana miresaka sika fa maninona raha matory aty an-trano ry lisy a? Efa tena maizina ange ny andro ao sa manahirana amin'ny any aminareo? Aleo fa ho atsoko telefony ny dada dia irany izy atory aty sa tsy mazoto ianao? Satroko aza ny hery setra atory aty foana mandra-pandehanao Eny fa karakarao ny sakafo ry mama. Za iantso ny dadany mba hiera aminy ny atoriny aty amintsika. Sady efa nataoko betsaka ihany ange ny sakafontsika ao Zay ary fa dia mametraka ny veloma mandram-piona daholo tsika dia mahereza ihany koa dia mba hitom-bavaka zay reto Eny anaka, mahereza ary ombanareo any Andriamanitra. Rado efa ndresaka izay setra madio aminao ny saina hatramin'ny fampiresahanay ka aminareo roalahy ianao ny tokony ary izy tokonao. Misaotra betsaka ry lisy Izay ary fa efa sasamiandriny ka mitondranay ka dia mbola mamerina fitondranareo telo mianaka ambavaka izao diana izao Tsy izay sy rado ihany fa izay rehetra mihitsy. Velomo mama, maherera dia aza kifokivo fa tsely zay Velomo Saoly, dia izao tsara mamantsika Mahereza ny zoko izany dia tonga avazao mantsarynareo dia tiako ry zoko misy sarivongana kely Masiny Maria nomeny Monseigneur aty tamin'ilay zanarary niditra hopitaly iny rehefa namangy ateny izy. Tiany niaro ahy tamin'iny aretiko iny ka ity omeko anao koa izy. Raiso piaronao ty amin'ny sarotra rehetra. Raha sendrany mafy dia raiso izy ary fihino amin'ny tananao dia mangatava avaka aminy fa ampito izany amin'ny Jesosy anany izy ho anao. Tandremo very iny ry setra fanavotanao anao iny razoky. Zay fa veloma dia hotahiny tompo anao ianareo rehetra. Saotra indrindra Saoly. Masy Marianaka hitaridarana anao hatramin'ny farany ary ny fanahin'ny dada kosa anafiery anao. Mahereza ry setra dia ho tsara mandroso ho tsara miverina nareo. Saotra betsaka ry mama Saoly. Eto ihany koa anao lisy. Tadideo fa tsy maintsy tafaverina ka hitondra ny fitiavantsika. Manantena lisy fa hiandry ainao sy ny fitiavanao. Endry setra mandehana dia tonga avasoa ary mahavitany adido an-tany rarantsika. Maro be ireo olona any atsimo miandry ny fanampianareo azy. Matokisa ianao ry setra fa rehefa tafaverina ianao dia ho tohizana indray ny tantarantsika. Efa nao ary ho anao rery ihany ny fitiavako ry setra malalako. Velomo izany havako izany. Etsy ho fihiniko ianao. Velomo zoky mandra-piona anaka. Ena fa dia veloma daholo
tokony ho tamin'ny telotolakandro no niainga ny alany kaneny soaton Antsirabe zahay camion lehibe telo no niaraka nanao karavanina taminay. Ny taridalana anay kosa fiara tsy mataho-dalana vita amerikanina roa tao aloha, roa tao afara. Samy feno miaramila mitondra fitaovam-piadiana mahery avokoa ireo. Volinay tivitra avy hatrany raha toka misy karazana bisikady mahazo anay ny andalana. Ireo camion mitondra anay kosa dia feno miaramila ny anankiroa aloha sy ny aoriana, ary ireo fitaovam-piadiana toy ny basy mavesatra sy ny bala no nentinay anankiray teo afovoany. Voalaza n'ilay kolonel nitarika anay fa tokony hiditra maraina any amin'ny faritry Betroka iny zahay, ary eny Ampatongavana dia hisy fiaramanidina kely na helikoptera hitsenany Mpatogavanay. Hita ho mailo tanteraka ireo tompon'andraikitry ny fitandrona amin'ny fandriampahalemana tamin'izao diana izao. Voalaza mantsy fa misy manamboninahitry ny tafikala malagasy, ny tsokan-daharana sy ireo maramila hafa, ary ireo tovolana vitasa maramila no mitarika sy mpikambana amin'ireto tahalo anatsimo reto. Manana fitaovam-piadiana matanjaka zareo toy ny fusil à pompe, kalaknikov, maso lavitra sy ny sisa. Tsy noraisin'ny fitondram-panjakana ho sangisangy misy ty raharaha ity. Tao ireo miaramila ny herim-potsitaitra voalohany, ireo pilatsaka amin'ny helonaina, ireo sokajina mpanao fanafihana mandeha tongotra, ireo zatrady anaty akata, ireo manampaizana manokana amin'ny tifitra nanatona hoe tireur d'élite, ny hery manokana na ny force spéciale. Ireo rehetrarehetra ireo no nitambatra ka hanao diasa fampatritany anatsimoty. Izany dahalo malaza atao hoe remena bila zany hono no hoazaina. Vola be ny lany fitondram-panjakana amin'izao asa fampatritany ataonay izao. Ny baika omenanay dia ny hoe tifiro izay fantatra fa dahalo. Izy ireo koa nefa dia tsy maintsy ahazo izany baiko izany amin'izay lehibe ny hoe tifiro izay hita sy fantatra fa miaramila na zandary ka milatsaka any amin'ny tanin'izy ireo. Dia ifamonjy fampitifitra izany tsika malagasy. Teo ampiaingana dia mbola nahavita resaka daholo izay tao anaty fiara, fa rehefa nialana ambositra ka niazo an'iny lalana makany fianaratsony izay dia nanomboka nangina ny tao anatin'ny fiara. Ny firaondraonan'ireo motera amin'ny fiara mitondra anay sisa hemy teny an-dalana. Samy namisavisa izay seho an'ny atoerana angambo izay rehetra, na maty na velona. Dia tonga tao Betroka tokoa zay tokony ho tamin'ny folora maraina ny ampitson'io. Tsy maintsy natao ambala avao mantsy zay mba tsy hisy zavatra iseho-tseho-pozina eny an-dalana. Nambara taminay mantsy fa tsy dahalo tsotra reto ifanandrina aminay reto fa dahalo manara-penitra, satria dia sady manana fitaovam-piadiana no maharaka tsara an'ireny tetikaty fanao miaramila mandeha manao fanafihan'ireny. Teny an-dalana dia natao volinay hipoaka avy hatrany ireo basy teny aminay. Vao nanomboka niditra ny faritry Betroka izay dia inzay feona helikoptera no heno any ambony tazana any. Afaka kelikely tokoa dia indro izy misidina ambany dia ambany, ny taridalana avy eo aloha. Tokony ho ady indray taoriny izany dia indro tazana ery somary ambony anaty alery ny tanàna iray tsy dia lehibe nefa tsy kely koa. Io no tanàna Betroka. Lalana izany sady tsy vitany hoe ratsy fa mbola voadidina ala matevina avokoa. Efa vory teo amin'ity tanàna ny orory ity ireo manam-pahefana sy ireo vahoaka efa reraky ny tahotra sy ny havizanana amin'ny tsy fandriampahalemana. Orakoram-pifaliana no nandrasana ny Mpatogavanay tamin'ny fotoana io. Nijanona ireo fiara nitondranay. Tsy nisy navela ivoaka aloha izay fa ireo lehibe mpitarika no niresaka tamin'ny manam-pahefana teo an-toerana. Olona marobe no nanodidina an'ireo fiara nitondranay. Mpitandro filaminana vitsivitsy avy amin'ny zandary no niambina sy nandamina an'ireo olona ireo. Naneno ny sifle, ny voaka tsy kelikely izay rehetra, ka ireo miaramila avy amin'ny hery manokana na ilay force spéciale no naka ny toerana ho mpanaramaso manodidina. Nidina koa ireo tao amin'ny ary raha voananitsaka ny tany ny tongotra dia nisainy tokana tonga ty Betroka marina ho ihany eritreritrerery. Ilay teny lisy farany tamiko hoe
tsaro fa na izany aza dia misy olona iray ty sy miandry anao foana ty. Zany tenylisany ohatra tsapako tonga tao amiko. Niondrika moramora na mampanipongan-dranomaso nirosaka teo amin'ny tarehiko. Tsy de noho izao hiatrika izany fampatritany ataoko no nahatonga an'izany fa nola izao nanova toetra ka nanao izay nampalahelo an'ilay olo tiako. Fony ahy teo anilany. Tsy jonondrato izany ka nanatona izy. Ary ohatry ny malahelo se zany setra. Matahotra ny ororony dahalo ve sa malahelo ny tany sy ny fianakaviana ny laozana? Tsy haiko orsia. Toa latsaka ho azy ny ranomasoko. Tsy fantako izay tena antony. Ahoana ny fahitany sen'ireto olona marobe mitsenantsika reto aloha e? Amiko ry rato de ohatra ny fitsaram-belatsy no betsaka amin'ireo. Inona ny mahatonga ny se hiteny an'izany? Mba fantatr'se moa fa rehefa mandeha manafika hono zalahy de 500 ka hatramin'ny 700 no indray mandeha. Ie, efa henoko izany. De alaovy sary an-tsaina ireo olona manarika asika ireo e. Firy ny ankizy amin'ireo, firy ny vehivavy sy ny olon-dehibe. De avy amin'izay ireo tanora tovolahy de afaka iny ve se fa ho ampireo-njato sisa ireo tovolahy eo ireo. Am'se ve zany misy dahalo ireo olona ireo? Tsy azo laviny izany rato a. Izy etra aza angamba. Maheno mantsy izy fa isy miaramila ho tonga ampandritany de koa izy fedina hoe tsika na isika eny hatrampijoro sy ny toe-batatsika azy. Marina zany fandiniany se zany. Rehefa jerena tokoa de tovolahy matanjaka sy ozaty nanao akabiazany zalahy. Ny tsy azo se an-tsaina rato a. De fa mandehany amin'izao fotoana tonga apatsika izao ny antso telefônina sy ny renseignement rehetra makany amin'izay mety ho lehiben'izy ireo. Tena efa zahatrady marina serisetra. Mbola tsarovako ihany aneletsy rato ny fampandritany nataonay tany amin'ny faritry Morondava sy Mahabiny taloha e. Fa andao aloha fa angamba misy rassemblement zany e. Miaramile manahirane lasa miadiany tsy tafatiany velume Fanakay zary setra. Reo miaramila nanontaniako milaza fa tsy mahita azy daholo. Teny zao lay vao nafarana tamin'ny rassemblement omaly hoe tsy tokony isy andehandeha rery fa tsy fantatsony izay dahalo sy olo marina. Tena tsy hitako lery. Nefa anjara andray zao no mitarika ireo miaramila manao fisafoana. Fa ina no mahavariana se rato a? Ka mijery any se fa kay se? Mba manao renseignement e. Ny miaramila zatra terrain ele tsy maintsy manao faradihadiana ny toerana ipetrahany e. Aiza no alalany sy be omaly ireny. Ka tsy mety kosa ny ataony se. Tokony mba milaza rehefa mandeha. Aiza ve na ireo namantsika aza tsy nisy nahafantatra izay nandehanany se. Andao ry aloha hamonjy ny tompontsika so misy fitadiavany. Sady se ane zao no mitarika ny sectiontsika manao fisafoana ny manodidiny. Fa ahono aloha e. Fa nisy nandehananao reconnaissance nga any amin'ilay toerana eritreretina fa efinan dahalo. Ohatry ny naheny tamin'ny réunion andro zalahy fa raha ampitso maraina vao andeha ny heliko. Ny andro mantsy efa alina raha teoko. Fa inona le tsy sifle maneno zany? Sady lasa oatra miazakazaka monjy any daholo ane ny bandy. Andao ainga la so misy asa fanafiana. Ahoana koa le tsy no asa inanafika amin'izao miaramila be zao a. De efa amin'ny tena tiana tao kosa angambako. Na izany azy aloha andao aingany e. Ny arivan'io andro nahatongavanay tao Betroka io tokoa de mbola nisy asa fanafiana an'seho ihany tao amin'ny tanàna iray. Tsy de miala lavitra loatra andrenivohitra Betroka. Samy nieritreritra ireo akamaroanay fa endrika fiantsiny zao. Dahalo 700 lahy mantsy mirombo tao fampidina no voalaza fa nangala-tromby 700. Ny alina iny ihany de nandefa miaramila anenjika azy ireo tompon'andraikitra. Nandrasana nefa ka tsy tafapody ireo namanay mandra-paraina ny andro. Ny ampisin'io tamin'ny folo nandray toromarika vaovao indray izay fa hanampy andreo namanay. Izay tsara ny manamarika fa tsy mbola tafiditra mihitsy ao anatin'ny tetikady anaovana fampandritany mihitsy izao. Io lay antsoina hoe tampoka tsy mahalehilahy. Voatendry andeha ny miaramilako ary izay sy rato no nitarika azy.
niaraka tamin'ireo miaramila hafa kamion anankiray no nitondra anay. Tena toerana tsy misy tanàna mihitsy ny anelesy zany setra amin'izay karao bato sy ala ny mameno ny tendrombohatra. Ka hararaoto zalany ny toerana tahaka an'izao hoe sady sarotra anaovan'zalany alatra taona. Eritreretin'izay hoe efa nandeha adiny roa tamin'ity camion ity sika nefa nahatrandro ray ato koa aza mbola tsy misy. Mahalalaka be ny tian'izay lalaovan'ny zala rato a. Olotsotra iza koa moa ny sa andeha amin'izao lalana izao. Eny e, mety misy ihany fa raha mifanena aminy ianao dia mandositra na manakio namana. Zany eo ihany fa tena mampiaya mihitsy izao fahanginana be izao ry setra. Efa ho amin'ny ray tolakandro izao nefa tsy mbola misy mangirana foana hoe aiza ry zalahy. Ka manina ary aloha raha ohatra hoe mijanona kely manao kasikorotsika e. Tsy mety eto fa latsaka ambany loatra ty toerana misy atsika ity a. Aleo mirosokeny ilay loloha any e. Ny tena loza koa anie dia sika samy tsisy mahalala tena ny daholo e. Io bantelo amin'ny devoa io ihany zao no mitady nefa ohatra tsy tafavoaka le riko. Fa tena tokony hijanona kely mihitsy ny alohantsika. Tena misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ka. Ajanona mihitsy ary aloha ny fiara e. Ory zany a. Fa inona tsy mazava mihitsy ajanona aloha ny fiara e. Tsy mahita ve se fa ohatrany misy zavatra mitototra ravikazo ry aloha ry. Ay zany fa tsy dia tazako loatra. Raiso ny jumelle dia jereo tsara aloha e. Eto aty ary e. Tena fiara mitototra ravikazo io. Mazava zany fa mety io ny fiara nitondrany zalana amatsika. Manomboka eto zany dia mailo sika. Dia inona aloha ny tokony atao e. Aleo mihitsy aloha miala tato anatin'ity camion ity e. Dia mandeha tongotra manao izay ahatongavan'iny. Ratsy be any elesy zany eritreritrela zany e. Ka ny mission mpanaovina antsika dia jery ireo namantsika ireo. Ilaina aloha zany mamantatra hoe io ve le fiara nitondra anjala sa tsy izy. Ka fiara inona ozy se no tonga aty raha tsy izy io. Aza manao an'izany se rato a. Ary fitaovana ny elesy ty tambazotra nadalo ty e. Raha tsy zany ve rezimanta ray manontolo mihitsy no nalefa mifanjakana ampanotany aty. Eny ary e. Dia ahoana zany? Zao angambany mety e. Asaina midina daholo ny bandy dia makabriana fefenana. Dia tokony efa hovonona amin'izay fanafiana tampoka mety iseho a. Dia zao ise miaraka amin'ny zalahy miaro avy ety a. Fa izaho hitondra bantina anankiroa miaraka amiko io ijerena toerana. So tokony mba avy dia miaraka kosa ny mety e. Tsy mety zany. Miara-maty eny sika. Fa aleo zay no atao e. Okey ary. Midina daholo ry zalahy. Aingany e. Dia samy maka ny sisiny roa. Dia mahaiza miafina tsara ary mitodika any amin'izay manatrika anareo. Tsy asiana olona ny fiara. Tsy mety zany. Tazana loatra ny camiontsika. Raha sendra mandalo eto zareo. Aleo aloha sika kely tsy anatinatiny etsy ny camion zany e. Dia ilay bantely mitazona ny radio fifandraisana tandremo saovarina. Avy dia miantso ranfory nareo raha ohatra ka sendra misy ny tsy ampozina tsika e. Okey ary dia mandehana amin'izay ary. Rado manana fatokisa tena ve se fa vitatsika ty mission voalohany ataontsika ity. Omba ny siany Andriamanitra e. Okey ary. Andao zany izaho mitaridalana dia 2 metatra ny elanelana misy atsika. Mijanona aloha e. 10 metatra sisa dia tongotsika. Manatony ety aloha nareo lahy. Moramora e. Dia zao eto nareo no mijanona. Tsy mijerena fiara mihitsy nareo lahy satria raha mbola misy olona ao dia tsy hijanona ao anatin'io camion io izy. Fa eny amin'ny manodidina tazanina. Avy dia sory ny sureté ny basinareo ary ny manodidina jero tsara. Zay dia aza misalasala mitifitra mihitsy raha vao mahatsikaritra zavatra hafa nareo. Izany ho avy aloha dia hanatony eny. Ny efa sira aloha zao dia ilay camion mitondra anjalahy io fa izay misy anjalahy zany tsy fantatra. Izay ary fa avy aloha dia tandremo arovan'ilay sena raha vao misy zavatra miseho. Okey ary zay fa lasa. Tena manana fahasahina le tselary zetra. Na sain'le reny janony ireo namandroa fa izy ny lasa eny. Eto avy vao tena mahatsapa fa miantraika manaina mariny ty asa miaramily ity. Fa atsoina kely fotsiny amin'izao dia amoizana ny aina. Averin'le ry amiko foana matetika ilay teny hoe na maty na velona. Kely sisa dia tonga.
de avy de ao ambany fiara aloha no aleo any mitsofoka aleo aloha jereko tsara am'ty lunetiny manodidina tsy misy ka fandrika ve zao sa fa raha nyfahitako an'ity camion ty zany ane ka ohatrany may zany hoe nidorana ve zany izy ty de aiza reo nefa nareo namanay aleo androso moramora ihany zaho le zeriseritra no asa ho an'ny tanindrazana fomba fiteny hoe mato an'ny tanindrazana nefa ny tena tokony ho izy de velona ho azy hatreto aloha tsy misy inona aleo hiakatra ao anaty fiara tena mahita teraka marina ny fiara nefa tsy misy marika alalàna fa nisy olona mahita atona maty tena avaavy ty tena akaisa daholo zany zalahy miaramila namanay nalefa taty tena tsy mazava mihitsy zao ka aleo somary mitandrina ihany na izany azy io fatafakatra eny ambony fiara setra na ty io zany ny lakana ny tanako io fa miantso sao ry zalahy miezaka mamonjy eny tsika nefa na izany aza tandreny sao misy ny tampoka ny sasany aloha mandeha de ny sasany manao couverture de rehefa lasa 10 metadindrainareo a de mikouvre ireo avy ety aorina ny sasany a miandry ny fiaratsika eto ndao ary zalahy manatona ty am'izay aloha nareo lahy de mandiana moramora fa efa mitolaka masoandro ka mandraratra be iny fa nandrosokory zalahy ery oay malaky nareo lahy fa arato mijalona aloha amijanona aloha mamonjy fiafianana daholo de alefaso ny tifotra tena manatona eny evisetra izy zany a alefaso tiako janona ny tifotra io ary lefa nanindro mandry a malaky nareo lahy avetsy ambadikety de mefena ao anatin'io carosserie-ny fiarako camion io izaho avety tena fandriky ty a so ihany mizara roa zay de mba sarotra ho any zalahy ihany mefianay aleo mihitsy tsika midina zalava tena tsy mety eto manaova tifotra taridositra aloha de midina ambanimbany ao de manao zay tonavany eny am'zalahy ry amina matikery tena tsy ampy hoe vala am'ty reto malaky fa za miaro an'laisany raha ireo aloha mbola afezina ihany sady basomborona ihany zany akabiazana lefa anjala zany fa raha sanaty hoavy eo na manjala ka mampiasa ny basondreo namanay zay ny tena oloto tena risetra ny mandady avy ety ambany reto afatandremo sao mitodika andray ny vavabasitsika rery ambony rerino izy alefaso ny tifotra zalahy tirado tsy nisy maty ve aloha reo namatsika hatreto aloha de tsisy a ary toy izany ary aloha tifotra fa somary efa manomboka voasakana ny fandrokony zalahy aiza le radio teo hoe tona renfort fa taveletsika raha tsy misy an'izay a quartier général maingoka ihany ty maheno ve nareo maingoka voaray meno anareo aty amin'ny toerana somary avaratra manaraka lana makamtolo dafainy zay zao tafiditra anatin'ny velapaniko zay hitanay ny camion tonandreo maramila namatsika fa maitsy misy hitareo maramila tao anatiny précision lalana miana varatra manakaiky ny soanala tafiditra anaty fandrika zay misy manao ampisikady ande fasolaforana bakabaka voaray maingoka izao de iainga ny hélicoptère tapitra de ahoana ty andefa hélicoptère hony zalahy aleo somary miempotsika aloha milatsaka atao ambanimbany ato jereo sara ny avy aorina sao de tokony ho ambenana ihany fa ataony zalahy fahirany ato tsika fa ono aly ty de tsy hita mihitsiny zany ry zalahy tao anatin'ny camion ry setra may aloha fiara tsy mahita marika nefa hoe nisy olona may taona maty mety ny babony zalahy angamba de avy eo nidorany ny camion ino fa tonga ry zalahy alefaso ary aloha le setroka amiloko alalàna ny toerana misy atsika malakilaky lesy zany alefaso setroka avy de mba niainga malaky kosa ry zalahy ary tsy ela raha toy zao ihany any fifehezana fandripahalemana de milamina io fa ny olana de ny ao anatiny eo ihany manome fitaovana ampiasany zalahy dahalo
tandremo fa misy mitady alohatsimbadika zany a ireny le zalaty firy reny mitady anatyratsika ireny a ale fasiany lay sitrika amin'loko sao fitazan-dralatsika de toy izany tifike renao teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe miaramila sanganasany Simon no menjanahary nandray feo naina Rakotondranaivy tompona ndraikitra sy mpanatontosa Simon no menjanahary tantara no lalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara teto amin'ny radio feony mania